Alleloia. Amin'ny fifaliana lehibe indray ra lasana babalany amina amintsika amin'izao fotoanany izao falibe ny tena komeno aminao eto androany ao anatin'izao fandarantsika vavaka fiambenana zay rahanao amin'ny fandarana andramoka izao ny akiradio ny mpikambana anatin'ny vavaka fiambenana ary ny groupe zay maharesy dia tahiny tompontsika mianakavy ary mitenanao hoe tonga soa ianao anatin'izao fandarantsika zao dia maharetatra amin'ny farany raha androany no vao tonga eto dia teny aminao hoe tsy kisendrasendra kory nahatongavanao eto fa tena misy raha ilan'ny tompo anao ka dia efa eto ihany dia aza mavadika intsony ny telefona fa elo aloha zay afatr'Andriamanitra tia mba ho tonga aminao eto androany fa mino fampahiranao ny fotoanantsika eto androany ary mino koa fa tsy andalondalo fotsiny eo amin'ny sofinao zany fa tena ho apetrak'Andriamanitra tena hoe hitondra vokatra ho azo tsapaitanana na dia tenin'Andriamanitra ry androany dia ho tonga mofo avoky nao na ny fanahinao na ny nofinao ka dia maharetana ny farany isika tsirairay avy dia aza mihafahafa mihitsy miaraka amin'ny ankizy miditra anaty commentaire mandray anjara miresadresaka eto fa fahadio zay mandray anareo dia tonga so ihany koa tsika rehetra zay efa-paketo lavolitina miditra volanteto androany dia tahiny tompo rana bavy lavolitina dia fahasoavan'Andriamanitra ne ho aminao sy ny ankohonanao ary dia ho tanterahan'Andriamanitra aminao mihitsy zany hoe tsy horon-javatsoa ary tsy hanan-java-mahory ary ninonina varavarana midy eo anoloanao dia ho sokafan'Andriamanitra zany ary ninonina varavarana sokafan'Andriamanitra ihany koa amin'ny fiainanao dia tsisy arindrina intsony izany ranabavy lavolika dia tahiny tompo lavoli manaraka azy kataka tahiny tompo erikaraka ao ihany koa Aimé Manambotso dia tahiny tompo ihany koa Angelina Diamant tahiny tompo Wendy Ferana Rakoto Nambintso Makrina Zamina Kamaradin'i Jesosy Koda Leoni Erika Anatra Tina Rakoto Arzaka Andoandry Elany Amiarniena Nora androany zao fahitana zany Nora zany dia tonga soa ianao dia maharetatra amin'ny farany Jessica Patici Mampionina Razana Monika Yama Lantonirina tonga soa Fanidra Zavandramanana dia Kodanela Jesosy Mahery Ranabavy Mihaza Rosine Andronias Uzela sy ny apôstôly Alain
dia ao ihany koa Angelina Diamant efa narabeko teo, Marie Jo Tozy Mikael, dia tonga soa ihany koa Rodine Marie, tonga soa daholo Rina Inovar, ira Ravony ngambany zany dia navadika, ao ihany koa l'Antonirina, Selina Rosemina, tonga soa, ao ihany koa Mami, tonga soa, Warnia, Tsiramboaramiel, tonga soa, ao ihany koa Erika Anatra, Bartel, tonga soa mahita anao faly be mahita anao tonga soa namba Bartel, maritatra amin'ny farany ihany koa ianao dia tahiany Jesosy isika rehetrarehetra. Alleluia. Androany tsika dia hiaraka amin'ny ranavavitsika Angelina Diamant avy any Chine, izy nivavaka metraka amin'ny fotoana am-pelatan'Andriamanitra, anao vavaka fanombohana, dia avy eo tsika hiaino antsatonokalo mahafinaritra be miloha nidirantsika amin'ny hira sy ny tenin'Andriamanitra. Alleluia. Ny hira sy ny tenin'Andriamanitra, tenin'Andriamanitra izay hoentiny ranavavitsika niaina maheno soa androany anjarany, dia mivavaka firenena iarahantsika amin'ny ranavavitsika Suzel. Reo neny no ekipa iaraka amiko eto androany ka dia tahin'ny tompo ary isika mianakavy andao tsika hivavaka metraka amin'ny fotoana am-pelatan'Andriamanitra, ka andao mampandrosotsika ranavavitsika Angelina Diamant avy any Chine, izy no hivavaka ametraka ny fotoana am-pelatan'Andriamanitra. Tay tompo ranavavy Angela anao avy hatrany ny fitenenana. Fiadanany tompo amintsika rehetra, tany tompo manokana pasteur mianakavy, hiara-bavaka arysika hanomboana amin'ny fotoana androany. Ry Jehovah Tompo Andriamanitra eo, misaotra sy nankasitraka anao izahay, misaotra tompo nanomeza anao indray izao fotoana iaranay mivavaka eto izao. Fahasoavana lehibe ho anay tokoa ny tafaraka aminao eto anio Jesosy tomponay eo. Misaotra ray malalo, misaotra fa eto anatrehanao no azahoanay hery mamelombelona fo mampananay, ka dia tena faly izahay, faly tafaraka aminao eto indray. Teninao izay horenesinay eto anio Jesosy dia ampitombo hatramin'ny finoana sy ny hery any anatinay izany, ireo hira fiderana izay irainay dia hoentinay sandratray eo anatrehanao izany Jesosy, ho voninahitry ny anaranao irery ihany. Mangataka ilay fanahinao masina izay mampahery mpitarika anay mpanolo-tsaina anay isan'andro izahay Jesosy, omeo tolo-tsaina avy aminao izahay ny amin'izay rehetra ataonay, hiasa tanteraka aminay izany bitsiky mifananay izany Jesosy. Tahiko ny connexionnay Jesosy, izay fitaovana ifandraisanay tsirairay avy matoky izahay ny amin'ny fitantananao. Reo mpanomponao izay ranao mampianatra anay isan'andro eo Jesosy, dia anao ny no hanome azy ireny hery manokana ho tahinao izy ireny tsy ho reraka, ho tomady lalandava hanana fotoana ny izarana ny teninao Jesosy tomponay eo. Ny teninao no sakafo mamelombelonay isan'andro, reo namanay sy reo havana mbola manalavitra anay Jesosy dia ampio koa izy ireny mba ho voakasiky ny teninao, ka ho tonga eto andray izany anjara sakafony izany, tsy ho kivy tsy ho ketraka ny amin'izao fiainanay mandalo izao. Miasa mahery aminay eto ianao Jesosy, ary taio izahay tsirairay avy tsy adino koa izahay rehetra mpanaraka ity fandaharanay ity Jesosy, dia samy azo ny anjara tandrify azy izahay tsirairay. Raha misy zavatra nolazainy mivavaka nefa tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao dia ifonanay aminao izany Jesosy tomponay. Raiso ny vavaka izay asandratray anao tompo ty anay eo. Halleluia, amen. Alleluia. Misaotra andranambavy Angela tsika atao anatin'izany vavaka matsiro manaytaitra izany avy hatrany dia andao hiaino antsatonokalo raha tsika amin'ny ranavavitsika mihaja mitondra antsika antsatonokalo amin'ny teny rano ity
dia menofinaritra ary isika mianakavy. Aza dia mienahena fa efa akaiky famonjena, aza dia aza dia mienahena fa efa akaiky famonjena, aza dia matoritory. Aza dia mienahena fa efa akaiky famonjena, aza dia matoritory na koa variana miala voly fa tsy matory ny defo. Raha amintsika kely misy tsy mety kely vetivety fotsiny azafady tompoko a. Eo ihany tsika rehetrarehetra. Aza dia mienahena fa efa akaiky famonjena, aza dia matoritory na koa variana miala voly fa tsy matory ny devoly, fa miasa andro aman'alina na mandavo antsika hapakanina miomana mampiakara maripana mba hirehitra sy hafana, ary eto ny jiro anazava sy hitsilo, mila manamaso tena fa Jesosy no hareny, andova lanitra vaovao, mila dodina ianao mba tsy hisy ho tavela ny vonono izao dia izao, mivavah mandrakariva fa efa akaiky sy madiva, ilay toera mahafinaritra itobitsika maharitra. Amen. Alleluia. Soratsika n'Andriamanitra makasitraka andranam-bavitsika miazitsika tao anatin'izay tononkalo fohy fa tena mafonja aza avela ienaiena izy izy dia ampiakaro ny maripana fa ilayntsika izany amin'izao fotoana izao. Ta iny tompo ranavavy mihaja dia hiditra avy hatrany amin'ny ten'Andriamanitra tsika orina tiry ity. Andao tsika anao antetely ela, tsy natao izy ty natao anaty sabatany dia andao mba ataontsika kely indray izy androany dia averina ihany moa tsika moa amin'ny voalohany volana oktobra zao dia mba hankalazana fa efa taonany ilay aty radio kelyntsika ity ka holazaina amintsika eto ihany fa mety ho ankalazaintsika finaritra kely indray izy amin'ity taona ity, ka dia manasanao aharitra ao anatin'izany mety mba hiaraka hitsoka labozia tsika amin'io labozia anankefatra mba hiarahantsika mifaly hanao mofo mamy tsika hisoratsika n'Andriamanitra. Ta ny tompo ranavavy mihaja misaotra anao tamin'ny fandraisana anjara, misaotra andranavavy Angela io tamin'ny vavaka matsiro dia Jesosy manankirepasoavina ny hamaly fitenareo izay mpandray anjara rehetra teo. Ndao tsika henohira dia avy hatrany rehefa eo dia hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra irahantsika amin'ny ranavavitsika ny ana maheno soa ao ny antiry ity izany nareo dia maka toerana tsara, maka baiboly dia hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra rehefa avy eo meno finaritra daholo. Easy, sing down the
leilay mandalomny tanane sove leilay malaza fakagane izy najaky ilage izy sendra mandalo oren faval leilay maese tompony ese izy nolay leilay malaza tompony lase tanzakanay leilay maese tompony ese izy nolay leilay malaza tompony lase tanzakanay Silaza manawe, silaza mandakisai. Silaza manawe, lila maese, kumpuni ese, izinunai. Lila malaza, kumpuni lase, banzakanai. Lila maese, kumpuni ese, izinunai. Lila malaza, kumpuni lase, banzakanai. Silaza manawe, silaza mandakisai. Silaza manawe, lila maese, kumpuni ese, izinunai. Lila malaza, kumpuni lase, banzakanai. Lila maese, kumpuni ese, izinunai. Lila malaza, kumpuni lase, banzakanai. Alleluia, soratsika n'Andriamanitra izy iny anisan'ny raha mahafinaritra mihitsy izy iny. Reny ankizy ranabavy reny koa moa dia misy fotoana izy rehefa teto anatin'ny groupitsika teto. Tsy haiko izy taminareo nefa teto tamin'izany dia efa niaraka nanompo an'Andriamanitra teto tsika tamin'izany fotoana izany miaro nanao fifadikanana tsika tamin'izany dia nahafinaritra ny fiarahana. Raha mahita anay nareo dia tahiny tomponareo mianakavy kely ihany dia maherezatra ny hatrany. Tsika hitrano tenin'Andriamanitra ny ranavavitsika mahely soa avy any Italia no hitondratsika anaty tenin'Andriamanitra androany. Maraikitra ve ny fahitanareo ny connexion? Maraikitra ve ny fahitanareo anazy ihany? Ny mamio no miraikitra ka ny anareo koa ve miraikitra sa mba mety tsara ihany ianareo? Mandeha tsara ozy izy ranabaviliana. Rehefa misy mandeha tsara anankiray fotsiny mahita ny anay mandeha tsara dia ny anareo le ihany zany no miraikitra. Fa ny anay tiako aloha hitako hoe mandeha tsara ihany. Tahiny tompo daholo ary tsika mianakavy dia lasa ary tsika miano finaritra dia tahiny tompo dia avy tsika miano tany ao anaty raso aloha tawary. Miano finaritra ranavavy maheno soa miaraka amintsika anaty tenin'Andriamanitra. Velona tena avy eo menapelatra ny tenin'Andriamanitra. Tahiny tompo ranavavy maheno soa anao ny fitenenana.
Tain'ny tompo pastera dia ny fiadanan'i Jesosy ao amintsika rehetra. Tenin'Andriamanitra hozaraina amintsika androany avako malala dia raha natao amin'ny Genesis 2:2 ka hatramin'ny 3. Genesis 2:2 ka hatramin'ny 3. Izay mivaky toy izao ny alalan'i Jesosy. Dia vita ny lanitra sy ny tany sy izay rehetra ao aminy. Ary tamin'ny andro fahafito dia vitan'Andriamanitra ny asa efa nataony. Dia nitsatra tamin'ny andro fahafito izy tamin'ny asany rehetra izay efa nataony. Ary Andriamanitra nitainy ny andro fahafito sy nanamasina azy. Satria tamin'izany ny tsaran'Andriamanitra tamin'ny asany rehetra izay noforoniny sy nataony. Aleluia, amen. Ry havako malala, fa maninona no mitsahatra amin'ny andro fahafito Andriamanitra? Fa maninona ny amintsika olombelobelo hoe ny andro fahafito dia sabata? Fa maninona no hamasinina ny andro sabata? Ireo ny fanontaniana hoentintsika hovaliana amin'ity fizarana ny toloteny androany ity, amin'ny alalan'ity tenin'Andriamanitra ity. Misy hevitra enina miavaka tsara ny foto-kevitra sotomina ao anatin'izy io andinin'ny telo io. Ny voalohany amin'izany dia hoe vita. Dia vita ny lanitra sy ny tany. Ny zavatra vita zany ry havako dia tena hoe lafatra, tsy misy kianina. Ary Andriamanitra izay mihitsy tsy misy kianina rehefa manao zavatra Andriamanitra. Vitany, tena hoe vita. Efa. Faharoa mitsahatra izy. Ny atao hoe mitsahatra dia ohatran'ny hoe maka aina. Ato amin'ny tenin'Andriamanitra dia milaza hoe nitsahatra tamin'ny andro fahafito. Tsy andro voalohany io fa andro fahafito. Andriamanitra tamin'ny andro fahafito dia vitan'Andriamanitra ny asa dia nitsahatra izy. Ny fahatelo nitay sy manamasina. Izao no voalaza ao anatin'ny Genesis amin'ny alalan'i Jesosy vakintsika kely hoe ary Andriamanitra nitay ny andro fahafito sy nanamasina azy. Rehefa nitsahatra izy dia nitahiny io andro io. Tsy vita nitahiny fotsiny fa namasininy mihitsy, izany hoe miavaka amin'ny andro rehetra io. Ny vokatry ny fitsaran'Andriamanitra zany ny vokatry ny fitsaharan'Andriamanitra dia fitahiana. Fitahiana, fa tsy vita ny fitahiana ihany fa fahamasinana. Efa fitahiana ny fahavitan'ny lanitra sy ny tany. Fa ny fanasongadinan'Andriamanitra n'ilay andro fahafito fanehoana an'ilay maha-sabata dia mbola notahiny io andro fahafito io. Satria amin'Andriamanitra dia miavaka ny sabata. Tena hoe miavaka. Ary tsy vitan'izay fa namasininy koa. Tsy vitan'izay fa namasininy koa. Dia ny fahaefatra io ihany fa raisintsika kely ao amin'ny Exodosy 2:20 ka hatramin'ny 1:10. Dia ny 2:9 no andraisantsika anazy. Ny 2:9 no andraisantsika azy. Jerentsika ny Exodosy 2:20 ka hatramin'ny 1:10. Mivaky toy izao ny alalan'i Jesosy. Mahatsiarova ny andro sabata anamasina azy. Enemana no iasanao sy anaovanao raha rehetra fa sabatan'i Jehovahandriamanitra no andro fahafito ko aza manao raha akory. Tonga dia dinganiko any amin'ny 1:10. Fa enemana anaovan'i Jehovah ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ambanin'izay rehetra ao aminy dia nitsahatra izy tamin'ny andro fahafito. Izany no nitahian'i Jehovah ny andro sabata sy nanamasinany azy. Arak'ilay voalaza tary teo hoe nitsahatra izy
ny tahiny sy namasininy ihany, fa kosa eto tsy najanon'Andriamanitra ho filazana ohatr'izay fotsiny ty andro sabata ity, fa lasa didy folo enemana no anaovana ny raharaha. Io sabata io zany eto dia lasa hoe lasa didy, dia ao amin'ny didy folo, mahay an'izay didy folo daholo tsika rehetra, dia ao amin'ny didy folo ao misy ny didy faefatra zay tsy azontsika ho fohanina mihitsy. Didy zany tsy misy safidy amin'izany fa didy dia didy, mahay ny didin'Andriamanitra daholo tsika. Enemana no iasanao izy sy anaovanao ny raharaha rehetra. Ireo zany no napetrany ho raisitsika hoe didy le izy fa tsy safidy. Eto ry havana dia misongadina kokoa le izy satria didy ho antsika olombelona fa tsy filazana fotsiny. Ny fahadimy dia manambara Ezekela mpaminany 4:12 vakitsika ny alalan'i Jesosy. Ary nome koa azy koa ireo sabatako ho famantarana ho amiko sy ho aminy, mba ho fantany fa izao Jehova no manamasina azy. Eto amin'ity tenin'ny Ezekela mpaminany ity ry havana dia tsy vitany hoe mijanona teo amin'ny didy le andro sabata, fa nomeny Jehova antsika, tsy tompontsika fa nomeny dia nomeny mba ho amasinitsika, ho topotsika izy amin'ny andro sabata io, mba hoe misy fifandraisana kokoa eo amiko sy Jehova, eo aminao sy Jehova. Manamasina azy ao Jehova. I Jehova mihitsy no manamasina le andro sabata sy manamasina antsika amin'ny andro sabata io. Zany hoe ny anomezan'i Jehova ny sabata io zany dia mba ho famantarana ao amintsika sy ao aminy fa afaka manamasina antsika Jehova. Alleluia, amen. Zay izy dimy. Raha izay rehetra zay ny fitiantsika dia nitsahatra Jehova. Nitsahatra izy tamin'ny famoronana, fa kosa mampianatra antsika izy mitsahara koa ianareo. Fiangaviana satria nampahafantariny, fa nataony ho didy le izy satria fantany hoe tena tokony ho ajaina sy ho araina. Zay ny fampiana zay hevitra anankidimy ngezabe zay dia ny fanasongadinana ny sabata io. Ka raha mitony antsika hoe ho mpianatra Jehova dia didy io. Fa didy io fa ity ny hevitra fahenina. I Jesosy mihitsy ny tompon'ny sabata araky ny Luka 5:15. Vakitsika ny alalan'i Jesosy ho toy izao ao amin'ny Luka 5:15. Fa hoy izy taminy, fa tompon'ny sabata koa ny zanak'olona. Zavatra roa no misongadina ry havana, samy tompon'ny sabata na Jehova na Jesosy. Satria samy Andriamanitra ireo. Andriamanitra Jehova, Andriamanitra Jesosy. Samy Andriamanitra ireo, samy tompon'ny sabata ireo, samy mahery ireo, samy tompony. Ireo le hevitra ianao nasongadina. Tiako zaraina amintsika izay misongadina ao amin'ny lalan'io tenin'i Jehova io, tenin'Andriamanitra io. Fa zao ry havana, fean'izay rehetra zay Jesosy tsy niteny mihitsy hoe fohaniny sabata rehefa maty rehefa mitsangana dia fohaniny sabata. Tsy niteny an'izay Jesosy. Tsy voasoratra ao anatin'ny tenin'Andriamanitra zany, tsy voateny ao anatin'ny Baiboly zany. Misy hevitra ao amin'ny Baiboly hoe rehefa nisy fampiresan'i Jesosy sy ny farizeo farisianina dia ny hoe raha ohatra ka hoe izany tsara kokoa ny manavotra aina sa mamono aina, dia ny manavotra aina ny tsara kokoa. Fa kosa Jesosy ny tompon'ny sabata. Rehefa tompon'ny sabata izy nanao fahefana io sabata io. Itsika tsy Andriamanitra, olombelona itsika.
dia natsoina anompo ny sabata io. Tadiditsika tsara fa ny rana anompo ny sabata itsika, ny rana anaja ny sabata itsika hitsahatra, fa izy ireo kosa ny tompony afaka manana fahefana, mana-masina. Zareo ny afaka mana-masina, tsika tsy afaka mana-masina. Fa tsika tsy afaka mana-masina ny tenantsika, fa Andriamanitra ny mana-masina ny tenantsika. Fa tsika afaka mankatosy mana-masina ny sabata amin'ny fanarana ny afatr'Andriamanitra ao anatin'ny Baiboly. Dia tiako lazaina mahakasika an'izay dia ny hoe ny tenin'Andriamanitra amin'ity sabata ity dia misongadina sy manasongadina ny fahefan'Andriamanitra amin'ny andro sabata ary mampianatra antsika hanandrana ny tsiron'izany sabata izany. Ijoro vavolombelona ry havana amin'ity resaka sabata ity. Ny fijoroana vavolombelona tiako zarena amintsika dia izaho miteny amin'izao fotoana izao dia ampolo taona maro. Tsy hoe kristianina manaja ny andro sabata fotsiny, manaja ny andro alahady fotsiny teo alohany teo fiainako manontolo, fa tena hoe lohandohany tao amin'ny fanarana ny andro voalohany. Izany hoe nivavaka foana tamin'ny andro alahady. Isika ry havana tsy hoe tsy mivavaka isanandro satria itsika ihany dia manao ny alim-bavaka. Isika ihany dia manao mivavaka fiambinana isanandro. Fa inona ny atao hoe mivavaka sy manaja ny andro sabata manaraka ny didy fahefatra, mitsahatra. Hatramin'izay nampoko na tsapako hoe nanompo nandritry ny fotoana maro izay alahady dia eo amin'ny adiny 2 adiny 3 no nivavahako. Misy fotoana miataka ihany hoe manao vavaka, fa rehefa nanaja n'ity andro sabata ity ry havako tena hoe niaina ny andro sabata, nanompo an'Andriamanitra amin'ny andro sabata dia saiko miteny amintsika sy mizara fa tena hoe nandray fahasoavana mahatsapa hoe zao tokoa kay ny herin'Andriamanitra. Tsy hoe fahagagana arak'ilay hirantsika eto amin'ny ekiradio hoe tsy fahagagana amin'andresy lahatray, fa ny herin'Andriamanitra mihitsy. Io herin'Andriamanitra io raha tena tiana ho tsapa, raha efa natsapana hatramin'izay dia andramoka izaho fa tsara ny sabata, andramoka izaho fa tsara i Jehova, andramoka izaho fa izaho izao dia nanandrana ka nahita fa tena tsara izany hoe manaja ny andro sabata. Na amin'ny ara-batana, na amin'ny ara-tsaina, na amin'ny ara-panahy, na amin'ny lafiny rehetra amin'ny mahazana tena mahatsiaro aza kasik'Andriamanitra izany. Maivana, tena mahatsapa io Andriamanitra lava, tena hoe tsy manafoana ny fahatsapan'ny tsirairay akory fa andramoka izaho, fa nanandrana ary tena nahazo tsirony tamin'izany hoe fanajana ny andro sabata. Tena miavaka, tena hoe tanteraka amintsika fahasoavana hoe tena hoe hamasin'Andriamanitra itsika raha mitsahatra. Dia ny voninahitra sy ny dera dia an'Andriamanitra irery any. Alleluia, amen. Alleluia. Sotra betsaka ny rarabavitsika maheno sotsika ato anatin'izay ten'Andriamanitra izay netiny nampianarana antsika, nitondrana antsika, nampaharana antsika ny momba ny sabata ry havana malala. Tain'ny tompony ianao raha nampavy ny aina mahino soa dia Andriamanitra manankaream-pahasoavana ane hamaly fitianao tamin'izany asan'Andriamanitra izay nataonao teto izany indray, dia maherezatra any hatrany dia Andriamanitra ihany ankonanao, ihany mombanao rehetra dia hikarakara sy ombanao hatrany hatrany. Izy hamaly fity gava amin'ny ambony indrindra dia mbola mampiasain'Andriamanitra foana ny ianao amin'ny andro mpiainanao rehetra. Androantsika resaka tsy andro ny resahantsika fa tantaram-pitiavana, provim-pitiavana, fitiavana. Resaka kadô mahafinaritra be tsika satria ny sabata
dia cadeau anankiray mahafinaritra be nomen'Andriamanitra antsika. Ary cadeau anankiray nomenantsika mamaim-poana, saingy mbola betsaka ny tsy mamahana io cadeau io. Fa izaho manokana dia 20 taona lasa zany nanokatra n'io cadeau io. Teo anoloako io eo anoloantsika rehetrarehetra io eo anoloantsika io cadeau io, fa mbola betsaka aminareo ny tsy mamahana ilay cadeau. Alleloia. Ary androany hovahantsika izany cadeau mahafinaritra be zany. Alleloia. Eo anoloantsika foana izy io, satria tsika rehetra samy manana baiboly daholo anatin'ny tokantranontsika ao. Ary namahy ihany ianao tamin'ilay baiboly fa le papier cadeau fotsiny no nivahanao, fa tsy nisokafanao ny carton. Tsy nisokafanao le carton ahitanao ny tenao anatiny, fa vahanao fotsiny le papier cadeau dia verinao fa nahita ianao. Fa mbola betsaka amintsika eto mbola tsy nahita. Ary androany dia tiako mba ho tsapanao zany, tiako mba hisokatra ny masonao, dia tiako mba hahita an'izany. Ary ka ny anaran'ny fandarantsika moa hoe andramo ka izaho, dia andramo aloha, dia izaho dia raha hitanao fa ratsy dia lao, fa raha hitanao fa tsara dia araka ny tenin ranam-bavy Soa, nanandrana izy dia nahita, dia io izy mbola hitanao eo. Ranam-bavy Soa zany dia anisan'ny olona, rehefa tantarany tamintsika teto, anisan'ny olona manenjika olona mivavaka sabata. Mahavariana tokoa nge fa nivadika tanteraka mihitsy rehefa misy olona tena hoe andeha hivavaka izay dia mivavaka rehefa amin'ny andro lahady, dia zavatra efa mahazatra ny olona, tsisy olana. Raha mitena hoe andeha hivavaka izay fa sabata ny andro, dia ohatsy ny jeren'ny olona hafahafa zany ianao ohatsy ny hafahafa zany ny fandraisan'ny olona anao. Ary io dia anisan'ny ady ngezabe, anisan'ny zavatra ngezabe voaova teto amin'ity zao tontolo izao ity. Fa tsara fantatrao aloha fa zany andro sabata zany dia manomboka tany amin'ny Genesis hatrany amin'ny Apokalypsy dia voaresaka foana ao amin'ny baiboly mahavariana. Izay rehetra nandalo teo dia niresaka momba n'io sabata io daholo, hatramin'i Jesosy, hatramin'ny mpianatry Jesosy dia niresaka an'io foana. Hatramin'izao, hatramin'izay dia tsy mbola nisy fotoana tsy niresahana n'io sabata io. Resahana foana eo any ambadimbadika, ary resahana foana eo any amin'ny tontolo tsy hita maso azy. Ary mahatonga ny resahana foana dia atao mihitsy izay anakonana an'izy io, fa tsy mety takona izy mandraky ity ny androany. Androany tiako impiry namaky baiboly ianao, fa araka ny teniko taminao misy cadeau eo anoloantsika. Dia misy an'ilay cadeau anatiny dia misy an'ilay carton miaro an'ilay cadeau, dia ilay carton inge no mifono amin'ilay papier cadeau. Dia indraindray antsika mbola vao nilenoe kely eo ambony fotsiny vahantsika, dia isika nahita efa hitako ilay cadeau. Misy nala fotsiny an'ilay papier cadeau dia ilay carton dia izy efa hitako fa carton fotsifotsy ilay izy. Tsara kosa ilay carton ny tena marina, mbola tsy hitanao ilay carton. Ilay carton ny hitanao, mbola tsy hitanao ny tenao anatiny. Alleluia. Sady miraba anareo izay mety mbola tsy voaravaka ihany aloha, mbola misy taminareo ihany tsy voaravaka nefa niditra, tahaka ny Nambinitso Makrina nefa nilabako teo, Berty Sabak, Claude Ravelorso, Soameva, ahoana reny onja be miakatra any amin'ny mananika ny tranony aminareo any Saint-Malo reny, raha nabavy Soameva tena nisy ve reny? Eo onjan-dranomasina be mihitsy fa tena nisy, satria efa nandalo teny Saint-Malo masy dia mahita an'ilay ranomasina tena eto amoron'ilay lalana misy trano be dia be io
ahoany reny tovatra ny tafotrano ny onjan-dranomasina ranabavy Marisy ranabavy Soamefa aiza ho aiza amin'ireny ny tranonareo aza manofa trano amoron'ny ranomasina loatra mamano jenikata iny Jesosy anabavy Saondra tena nisy iny tena variana netaniny onjan-dranomasina niakatra be ohatra ny sanatrotro ny tsunami hoy zay hoe any zay ranabavy Soamefa fa mino fa tsy tratran'ireny ny tranonao atao zatra any hitako tamin'ny selasela teo misy miakatra mihitsy le onja teo dia manarona le trano tafotranon'le trano avo be tonga dia saron'le onja zay vao miverina le onja nampitaitaina be nijeren'le izy ohatrany any Moroni koa nisy fotoana zay tany Moroni dia manamorona niny rehefa mare ohatra rehefa amin'ny alina tena mitobaka ety amin'ny arabe dia mandeha ety amin'ny arabe ireo dia voatondraky ny ranomasina ny tomobilinao eny ary amaky ten'Andriamanitra ary tsika amaky kadotsika androany Genesis 2:2 hatramin'ny 3 dia vita ny lanitra sy ny tany tsy nendera le trano fotrany hoe voasasa zany le trano satria midoboka le miakatra midona le onja dia miakatra ohatr'izao dia manarona le trano dia verina madio be mihitsy le trano avy eo fa le trano tsy nenjeraka satria tsy le onja no midona mihitsy izy avefa le miakatra iny zany dia manarona veny ambony nampitaitaina iny jeren'le izy hoe tena efa kaikaiky izy zany eny ary ay hôtel reny dia vita ny lanitra sy ny tany sy izay rehetra eo aminy ary tamin'ny andro fafito dia vitan'Andriamanitra ny asa efa nataony ary dia nitsahatra tamin'ny andro fafito izy tamin'ny asany rehetra izay efa nataony ary Andriamanitra ny tany andro fafito sy nanamasina azy satria tamin'izany nitsaran'Andriamanitra tamin'ny asany rehetra izay foroniny tamin'ny nanaovany azy. Ny tena marina moa rehefa n'Andriamanitra dia Andriamanitra ary tsy toy izy. Raha tian'Andriamanitra namita an'io zao tontolo zao hita anatin'ny 5 andro dia vitan'izany. Inona moa zavatra tsy hain'Andriamanitra tao? Vitan'Andriamanitra na dia ao anatin'ny andro any namorona amin'izao rehetrarehetra hitantsika izao. Fa izao Andriamanitra tsy maika, Andriamanitra tsy misy mibaiko, Andriamanitra tsy anaty pression ninninona fa izy ny Jehova dia ataony izay tiany. Fa izao nifidy isa anankiray izy dia nisy ny fataterahana dia nisa fafito. Nisa fito dia isa fataterahana. Dia mahavariana fa tamin'ny andro fafito ny taterahan'Andriamanitra ny zavatra rehetra, vita ny zavatra rehetra. Dia nataon'Andriamanitra, natokan'Andriamanitra io andro fafito io mba ho andro fitsarana. Andriamanitra tsy reraka. Jehova Andriamantsika, Andriamanitra tsy mba mety reraka. Andriamanitra tsy mba mety marary. Andriamanitra tsy mba mety trotraka. Fa napetrany ho andro fitsarana io mba hahitantsika sy hatsiarovantsika fa na dia Jehova Andriamanitra zany tsahatra. Fantatr'Andriamanitra koa tsika fa mila mitsara. Fantatr'Andriamanitra koa tsika fa mila makaina. Ary koa tsy ny makaina ara-batana ihany fa ny makaina ara-panahy. Makaina zany tena maka aina, manovo aina vaovao, manovo hery vaovao. Dia hoy Andriamanitra hoe zaho hitsahatra ao masiniko ty andro ty ary dia mavadiko didy rehefa azinao mba hahatonga ny olona hankatoa azy. Navadika Andriamanitra didy fa ny antsika moa rehefa hoe didy na dia tenenina ary tsika hoe tamintsika mbola kelikely tsika zao mahakeliny atory efa lehibe ohatry dia mitady fotoana hahafahana matory satria ilayntsika ny matory. Fa ohatrany ao antsika tamin'ny mbola tanora, tamin'ny mbola ankizy bety ndana matory. Teona mesaka moa zany
ambanina fekiby vao matory. Nefa le matory maninona ilaina. Iza no miteny tsy ilaina ny torimaso. Tsika zao ny atapelan'ny fandarantsika mela dia lasantsika rehetra matory. Misy ary zao mety efa matory eo a. Amin'ireo 20 reo mety efa misy anaky 10 resy tanteraka mihitsy. Genesis vakina lazainao fa Daniel zao a. Tsy ilaintsika ny matory. Ho an'ny ankizy, zay vety asiana matory foa. Tanao rehefa vadika, rehefa didy a, rehefa zavatra ny baiko, didy, dia ohatrany ratsy foana. Fa Andriamanitra namorona didy a, mampilamina fiainana. Ary zay rehetra mankatony didy dia milamina fiainana. Ny didin'Andriamanitra nataon'Andriamanitra hampilamina fiarahamonina, hampilamina fiainana. Be dia be moa ny olona miteny, ary adihevitra be ty resaka sabata ty. Mazava tsara mihitsy antsika eto fa sabata ny andro fafito. Ary be dia be momba miteny, izy koa ny tena rehefa sabata dia sabotsy e. Dia nefa antsika rehefa manao mandinika tokoa dia ohatry mitovy tokoa zany hoe sabata sy sabotsy. Fa raha sabata sy lahady dia ohatrany tsy mitombony raha ny teny gasy ny lazaina. Fa ny tena marina betsaka ny teny amin'ny fitenim-pirenena dia mitovy amin'izay daholo ny fomba filaza azy mitovitovy amin'izay. Betsaka miteny hoe tsy zomany andro sabata e. Ie, azo lazaina ihany raha zoma alina ny terenao dia efa sabata ihany. Misy ny tena lahady, ary lahady ny tena betsaka miteny. Toy ny hoe lahady ny andro fitsarana. Misy olona mihitsy ary miteniteny foana nareo hoe rehefa lahady ny andro, izy hoe miarabanao tratra n'izao andro sabata satria fantany andro fa andro fitsarana ny andro sabata. Fa ny anazy efa nividinao atao lahady dia forcé fotsiny hoe miarabanao tratra n'izao andro sabata. Mitsiko fa resaka mahita an'izay olo zay. Miarabanao tratra n'ity sabata ity nefa andro lahady. Fa samy manana ny afaka teneniny ny olona. Fa ny tenenin'Andriamanitra dia tsy niova, ny andro fafito dia ny andro sabata. Porofo ny ten'Andriamanitra izany ravana any amin'ny marika 5:20 any. Jereo tsara marika 5:20. Raha makitsika amin'ny marika 5:20. Ny Soramarina dia nitsanganana an'i Jesosy tamin'ny maty sy nisy eo amin'ny tamin'ny mpianany ary nampiakarina azy ho any an-danitra. Vakitsika ny marika 5:20. Ary afaka ny andro sabata dia lasa hividy zava-manitra Maria Magdalena sy Salome ary Maria reniny Jakoba mba handeha handrositra ny vatan'i Jesosy. Ary no marina koa ny tamin'ny voalohan'andro amin'ny herinandro, rehefa miposaka masoandro dia nakany amin'ny fasana izy ireo. Ny voalohany amin'ny herinandro dia ny andro alahady. Ary volazan'ny ten'Andriamanitra mihitsy fa vita mihitsy ny sabata dia nandeha nividy an'ireo zavatra ireo zareo. Zany hoe azontsika fantatsika zany zao fa tsy alahady mihitsy ny sabata, fa sabata dia tena andro milohan'ny alahady. Ary ny 5 dia tsika ary efa nitsangana tamin'ny marainan'ny andro voalohany amin'ny herinandro Jesosy dia niseho voalohany tamin'ny Maria Magdalena ilay namoahany teny fito izy. Zany hoe raha manaiky zany, raha mahafantatra zany ry havana. Dia raha mahafantatra fa andro fafito ilay andro sabata dia andro voalohany ilay andro lahady. Dia ny olona manaiky, ny olona mitandrina andro lahady dia manaiky mihitsy hoe lahady ny lahady. Fa ny antony amin'izay ny apetrana dia hoe mivavaka lahady tsika satria Jesosy nitsangana andro lahady. Ka marina mihitsy Jesosy nitsangana andro lahady. Mivavaka lahady tsika satria lahady ny latsahan'ny fanamasina tamin'ny mpianatra. Dia marina koa zany fa lahady mihitsy ny latsahan'ny fanamasina tamin'ny mpianatra tamin'ny andro Pentekosta. Fa ny fanontaniana apetrako aminao dia izao, Andriamanitra ve niteny an'izay? Jesosy ve niteny an'izay? Tsy niteny Andriamanitra, tsy niteny Jesosy.
hoe lahady am'izay zao ny sabata fa jesosy arynge tao amin'ny baiboly torevana naiza taiza toerana nisy azy natao jerosalema natany kapernaomy de nataiza de volazany tena androanitra fa rehefa andro sabata de lasa jesosy makany amin'ny sinagoga satria na jesosy de nitandrina andro sabata de ny olona zany diso daholo miteny hoe tsy andro fivavahana zany ny andro sabata fa tena andro fivavahana tena fitsaharana ny andro sabata ry afaka manalako napetraka Andriamanitra zany tandron'andro sabata ry Davida tandron'andro sabata ry Abrahama ny tandron'andro sabata ry Solomona tandron'andro sabata ny mpianatra alleloia hoe tsy ozy dilo hoe mety foana ry fa zay resaka andro raha mety foana io de tsy namarin'Andriamanitra Andriamanitra ry miteny mihitsy any Genesis 3:2 fa no amasininy io andro io zany hoe spesiala mihitsy zany io andro io ry havana malala ary araka ny teniko taminao hoe ianao zay miaino eto androany de teteny aminao fa mahatonga anao mbola tsy mitandrina andro sabata de satria mbola tsy nanandrana ianao za miteny anao manasa anao zay rehefa sabata araka le izy hoe andao mba hiaraka aminay ho aizy miaraka hitandrina sabata tsika amin'ny sabata de mba ho andramanao za taloha tsy nafantatra an'izany izy nafantatra mihitsy nafantatra ihany satria namana efa nitandrina andro sabata fa tsy nisarika mihitsy n'izany mandra-potonga ny fotoana no sarian'Andriamanitra de nampahitany tamin'izany fotoana zany ity ny tena fiainana raha mila ianao alleloia ity ny tena fiainana raha mila tena nomboka teo 5 taona lasa 9 taona amin'ny volana marsa nanomboka mitandrina zany andro sabata zany ny tena nay mivady fa teneniko anao fa rehefa niditra tao de fantatra hoe tsy resaka andro tsy resaka didy io fa resaka fiainana ary tsy mandainga ny ten'Andriamanitra raha miteny tokoa manao hoe Ezekiel 20:12 aiza izy teo alleluia Exodosy azavady izy Ezekiel 20:20 koa de netiko nivoaka avy tany amin'ny tany Egypte izy ka hoentiko any anefitra de nomeko azy ny didiko ary nampahafantarako azy ny fitsipiko izay mahavelona ny olona manaraka izany ny didin'Andriamanitra mahavelona fa tsy mahafaty andiny 20 ary nomeko azy koa ny sabata ho famantarana ho amiko sy aminy mba ho fantany fa ny sady Jehova no manamasina azy koa raha izany ve ravana malala raha izany ve hoe tena namary tena hoe navahan'Andriamanitra mihitsy ty andro ty inona no ediko hevitra fa tsy hanandramako eritreretinareo nitsangan'andro lahady fa andro voalohany Jesosy satria maninona ny sabata mbola tsy natsangan'Andriamanitra nanangana an' Jesosy ary tsy nataon'Andriamanitra fo izy Andriamanitra hoe amasiniko ity andro ity tsy hanaovako raharaha manao raharaha mandritranene manao izy fa androany tsy hanao raharaha aloha za na de hanangana an' Jesosy ary tsy ataoko androany satria maninona satria za manamasina azy ary Jesosy de nivoadra teo Getsemane nieritreritra fa amin'io andro io ny andro voalohany tsy nitandreman' Jesosy sabata ry avana tao am-pasana Jesosy ny sabata
ary zany no nampitomany be an Jesosy tamin'io ny voatra mihitsy ny atsemboany. Hoe tena tia zany voatsy anao sabaty zany fa any am-pasana afaka zavandriavana zany tsy manao sabata zany. Soa ihany fa Jesosy ny Jesosy ary nanolotra koa izy any an-danitra. Mbola betsaka ny olona mihidy ao am-pasana rehefa sabata tsy mivoaka nefa ianao tokony hiaina nyzany fahatsarany zany andro sabata izany. Ao anatin'io sabata io araka ny teny taminao hoe mpivavaka lahady ahako miresaka taminao, mpivavaka lahady aho nanomboka tamin'ny fahakeloko. Hatrany amin'ny mbola kely voanatsiaro saina mandra-patongany tamin'ny taona 7 sy 15 taona lasa. Fa nanomboka tamin'ny 2007 aho nanomboka nitandrina an'izany andro sabata dia tena hitako ry havana, tena hitako nitsapain'ny tanako ny différence san'izany hoe mivavaka andro lahady sy mivavaka amin'ny andro sabata. Dia tena renao mihitsy fa tena marina ny tenin'Andriamanitra eo famantarana amiko sy aminy, misy fifankafantarana, misy fifankalalana. Hitanao ohatry ny hoe prizy mitsatoka zany. Hitanao ohatry ny hoe ty zao misy prizy dia atsatoka le izy, misy fotoana tsy mitsatoka fa ohatran'izao tanako zao samy eo fa rehefa ilay zavatra ohatry ny lasa mifampitsofoka ohatr'izao. Dia renao mihitsy hoe misy zavatra mafana, misy zavatra mamy, misy zavatra tena teneniko anareo ty zavatra ty. Tena marina zavatra teneniko anareo ty. Anaty fotoam-bavaka hira enonao isan'andro zao andro lahady aman-taonany tsy nakasika anao. Fa ho pitandremana sabata ianao menao ny hira io toritory ny fonao. Dia misy zavatra tsy hay hazavaina fa ianao miditra ao no mahatsapa an'ilay izy. Satria maninona? Renao mihitsy hoe misy zavatra tafiditra. Renao mihitsy hoe misy tontolo hidiranao. Tontolo ara-panangeza-be ravan'izany andro sabata izany. Teneniko anao zany. Hany ka renao foana hoe rehefa misy olona fotoam-bavaka ka mikipy ianao, mikipy dia renao foana fotoam-bavaka andro sabata zany. Misy olona mitarika fotoana, misy olona mitory-teny, renao mihitsy hoe olona mitandrina andro sabata zany olona zany. Tena re mety mbola tsy renareo zany fa za tena mare zany. Mitarika fotoana ohatra ilay olona ny zavatra na ny zavatra teneniny na ny zavatra iainany na ny toe-pony tsy zavatra hafa mihitsy. Satria maninona? Satria renao mihitsy eo Andriamanitra. Andriamanitra ke tena eo tsy manao zavatra hafa Andriamanitra amin'io fa tena eo koa izy mitsahatra. Ianao zany mitsahatra eo akaiky ilay Andriamanitra mitsahatra. Ary zany mahatonga ny sabatatsika totsika tontolo andro ake tsy adiny roa zany ibabantsika, tsy ampy atsika zany. Adiny roa zany mbola isaorantsika an'Andriamanitra ibebantsika nandro zay tsy nety sy isaorantsika an'Andriamanitra fotsiny dia vita izay adiny roa. Tsisy dikany zany adiny roa zany. Fa tsika rehefa tamin'ny vavaka atsika tamin'ny vavakandro lahady ampy atsika adiny roa zany rehefa mampimoana miditra fidirana fampirina ianareo zany hiditra amin'ny valo fotrany tsy tafafa maraina ahako nefa kosa mbola mainka andeha hanao zavatra amin'ny folo fa anaoko le amin'ny valo iny mety amiko. Fa za kosa aloha tsy oriko anao tsy nanana im-panahy tao anatin'izany adiny roa zany. Fa ankehitriny mivavaka tontolon'ny andro dia tena reko izany Andriamanitra tonga tsikelikely manarona ny voninahiny, mikasika tsikelikely ao anaty
zany tsy vitanao anatin'ny atiny roa zany, tsy vitanao anatin'ny atiny ray zany. Reno mihitsy zay efa tonga le Andriamanitra mifankalala ny fankafantatra aminao. Halleloja. Dia nomen'Andriamanitra nefa io mba ahafahantsika mifankalala aminy, ahafahantsika mifankafantatra aminy. Amen. Androany teteny aminao hoe mba manandrama ianao mitandrina andro sabata. Io andro sabata io mantsy ry havana, misy zavatra ngezabe ao ambadika izy io. Fiainana ny ao ambadika io, fiainana eto an-tany dia fiainana mandrakizay. Ary ilay devoly ilay mpangalatra fiainana, ilay mpangalatra ny fifaliana sy fiadanana dia miezaka isan'andro isan'andro manala eo anatin'ny fon'ny olona, manala ny eo am-pon'ny olona. Dia fantatritsika tsara ilay nisy reportage mety taminareo teto indray andro ny momba ny marina momba n'io sabaty. Fa teneko foana nge fa nampitarika fivavahan'andro lahady ry havana, misy resy lahatra fa sabata ny tena izy. Fa saingy no ny antony maro isan-karazany dia aleo tazomina amin'io ihany. Misy fiangonana ngezabe ao Madagasikara, ny olona nanokatra n'io fiangonana io dia resy lahatra fa andro sabata no tena natao hivavahana. Fa nataony lahady ilay izy satria zay ny efa nazatra ny olona. Ary zay foana no olana mijery ny olona hoe inona ny metimety amin'ny olona. Tsy ny mety amin'ny olona ny atao fa zay mety amin'Andriamanitra ry havana. Andriamanitra ry havana ny tenany amin'ny Deutéronomia sarotiny Andriamanitra ny Deutéronomia 3:4. Takevaka itsika ny Deutéronomia 3:1-2 hoe Soramany dia fampirisihany Mosesy ny Israely mba hazoto mitandrina ny lalàna. Amin'arany Jesosy ara-ankehitriny Israely mianono didy sy ny fitsipika izay ampianarako anareo arahinareo mba ho velona ianareo. Mahavelona le izy fa tsy mahafaty. Mba ho velona ianareo ka hiditra sy andovan'ny tany zay omeny Jehovah Andriamanitra ndrazanareo anareo. Ny didin'Andriamanitra dia mahavelona. Ny nahatonga ny fiainanay mbola velona indray dia efa potika saika tsisy inona tsondry dia tsy nanana afa-tsy ny fitandremana didin'Andriamanitra sisy izay. Ary tena renay ankehitriny fa tena nahavelona anay fitandremana didin'Andriamanitra. Andininy faharoa, aza-pinareo ny teny izay andidiko anareo ary aza ny esorina fatandremana ny didin'i Jehovah Andriamanitra reo izay andidiko anareo. Ozy Andriamanitra hoe azo ovaina. Raha makany Israely ianao zao dia ahita ianao natapinao amin'ny Google fotsiny nge zany inona ny andro fivavahan'ny Jiosy, mandraky tiny androany dia andro sabata, mandraky tiny androany. Tany any impirany filazantsara tany amin'ny Jiosy dia fantany ny azy ny zavatra tokony fantany marina. Ary zany rano teteny aminao hoe nao tsika hiverina amin'ny fahamarinana, nao tsika hiverina ny andoharano. Aza tena ianao mihitsy hoe mety foana io rehefa andro, raha mety foana io tsy nanafatra an'io Andriamanitra. Ny fanadihadiana dia nahitana fa oviana moa nanomboka taloha ny mivavaka sabata ny olona. Dia oviana moa no nanomboka miaratsika misotro rano kely aloha fa tena mangetaheta. Alleluia. Misaotra anareo. Ny andro sabata dia izao. Tamin'ny taona 330 taorian'i Jesosy no novoena lasa andro lahady. Dia ny finoana katolika
tao alodiky zay re malaza be hoe concile-ny lodiky izay niadina hevitra ny amin'ny ny andro tokony ivavahana de tapaka tamin'ny 437 taorinan' Jesosy Kristy fa andao avadika Alahady ny andro ivavahana. De misy coïncidence somary mahavariana satria zao misy fifandrofinjavatra. Ny anaran'io ohatrany hoe io fotoana io de hoe concile-ny Laodiky. De taitra ianao maino an'le hoe Laodiky. Iza moa Laodiky? Fa Laodiky le fiangonana tany Azia nylay sasen'i Jesosy ny soratany Jaune nanafarana mahavaivaina anao hoe fantako ny asanao fa tsy mangatsika namafana ianao. Aleo mangatsika namafana ianao fa satria raha matimaty ianao ka tsy mafana tsy mangatsika de alohan'ny vavaka ianao. Fa hoe ianao manan-karena sy fananana be akanjo ary tsy mananjamory kanto tsy fantarao fa ianao la efa ory sy mahantra sy malelo ary jamba sy mitanjaka. De tsy niova Laodiky ry hafa. Nasen'i Jesosy niova ho mafana fa mbola nijanona nangatsitsika teo. Inona no nataony? Taonina novana ilay andro lehibe. Hoy ny tena vandra amin'ny Deutéronomia, aza ovaina, aza ampianareo ny teny zay andikanareo ary aza anesorana, aza ovaina zany. Fanovain'ny olona atao Laodiky le izy. Io nefa dia voalazan'ny tenin'Andriamanitra. Voalazan'ny tenin'Andriamanitra Daniela 7 fa ho avy ilay bibidia aninona? Fankitsika ny Daniela 7. Azagaga zany ianao raha ny olona mivavaka alahady ny betsaka indrindra. De napetraka mihitsy alahady ny andro ivavahana. Vitan'ny ry zareo ny nanova ny fisainan'ny olona tamin'izay. Nahoana nga? Fatin'i Jesosy ary avy nalazay fa nalain'ny mpianatra zay andro ve tsy ho vitany amadika an'izany. Daniela 7 voalazan'ny tenin'Andriamanitra tany anaty faminaniana ange zany ry havany. Ny amin'ilay biby ilay biby tena biby dily sady manososony manorotoro. De voalazan'ny tenin'Andriamanitra fa 5:5 Daniela 5:5. Ary teny anohatra ny avo indrindra izy sy aborin'ny olo-maso ny avo indrindra ary hitady hanova ny fotoana sy ny lalàna. Ary atolotra ny an-tanany ireo ambara-patapitry ny fetrandro ray sy fetrandro roa ary ny atsasaky ny fetrandro. Anohatra ny avo indrindra. Ny zaza maditra dia zao miteny ny reniny na ny rainy ndana matory vao izy lasa mifo. Ndana mianatra vao izy lasa manao baolina. Ndana manao baolina lasa izy miakatra ny chambre matory. Zany hoe anohatra foana. Ny zaza maditra dia mifanohatra amin'ny atao zaza makatoa. Makatoa efa tena hoe ndana matory dia lasa matory. Ndana manao zao dia manao zao. Fa ny zaza maditra dia zao te anohatra foana. Ary tao an-danitra tao nisy zaza maditra tao. Losifera ny anarany ry havana malala. Nanohatra foana. Ilay avo indrindra dia Jehovahandriamanitra zany. Ary rehefa anohatra foana izy dia tena te hampahory anohatra ny avo indrindra dia hampahory ny mpanompo ny avo indrindra dia hanovan'ny fotoana sy ny lalàna. Raha miteny lalàna Andriamanitra dia hovainy lalàna be. Hanika na dia any amin'ny andro izay tena masina indrindra loharam-pahasoavana sy loharam-pitahiana nanaovan'Andriamanitra voady, nanaovan'Andriamanitra fanekena teny fikasana tsy nisy ohatr'izany dia ny zahany hovaina. Ary efa narevantsika teto nge le pretra katolika indray raha misy miteny izy fa alahady no atao hoe andro sabata dia vonina amin'ny vola hozy izy loka tadidinareo iny.
ary nibabika iny lehilahy iny fa ny katolika no namadika ny atao hoe andro sabata ho lasa lahady. Zao ilay havana malala, Andriamanitra dia nametraka ny andro fivavahana ho andro sabata. Ary tena voalaza ny tena marina fa sabatan'i Jehova zany. Misy olona miteny be dia be, Andriamanitra ray ihany e. Misy manome $1,600 izy raha misy tamin'iny le pretra iny le manome $1,600 ho an'ny olona izay afaka manapirofo miprouve fa sabata dia lahady. Raha afaka manala. Iny ao isika teneniko teo. Tapaka kely zavatra izay teneniko. Misy tanadidy zay teneniko teo. Azafady. Ilay diniko le zavatra tiako tenenina. Ny andro ina hoe izay teneniko teo ilay olona. Lasa kely ny saiko teo. Dia ny anovo miteny ny Andriamanitra dia ny anohatra, miteny Andriamanitra dia ny anovo. Fantatry ny devoly ry havana, ny fahasoavana ao ambadika izany andro sabata izany. Dia tiany sady izany takonany isan'andro isan'andro. Andro privé, andro manokana. Dia novaina lasa lahady. Satria naninona? Satria ao ambadika io andro io dia misy zavatra, misy tantara, misy fandresena mahavariana fa ny fotoana nanasitranan'i Jesosy olona be dia be tao anatin'ny andro sabata. Ao anatin'ny andro sabata io zany no afaka mahita herin'Andriamanitra izay tsy takatry ny sainao. Nisy an'ilay lehilahy le binabina ny rano sitramin'i Jesosy tamin'ny andro sabata. Ilay maty-tanana sitramin'i Jesosy tamin'ny andro sabata. Lehilahy teo amoron'ny reniranon'ny Betesda sitramin'i Jesosy tamin'ny andro sabata. Vehivavy tsy nahatratra, tsy nahatraka sitramin'i Jesosy tanaty andro sabata. Porifon'i Jesosy fa misy zavatra iseho, misy tantara iova, misy zava-mahafinaritra iainana anatin'io sabata io. Dia izaho rehefa anao malala dia teny aminao. Tsy mbola niova izany fotoana izany. Fanovain'ny olona izany taty aoriana mba hanoherina ny avo indrindra. Fa Andriamanitra tsy nanova io. Fa mbola famantarana aminy sy amiko foana ao izy ny andro sabata. Ary ity zavatra ity ny zavatra tsy maharesy lalana ity zavatra tiako tenenina teo. Misaotra izay mihitsy ny sady David izy nahita ny zavatra soratany Rahalatoro zany manao hoe betsaka ny olona miteny Andriamanitra dia iray ihany. Fa tsy marina izany rehefa namalala. Anareo ao e salama, tahiny tompo e. Andriamanitra iray ihany. Misy Andriamanitra samihafa amin'izao fotoana izao. Jesosy iray ihany e. Misy Jesosy samihafa. Ny Jesosy toriana eto amin'ity fandaranao eronao ity dia Jesosy Kristy avy any Nazareta, Jesosy Kristy tompon'ny sabata. Nitantarainy ranabavy maheno soa teo. Za dia tsy mba resy lahatra amin'izany Andriamanitra mitovy daholo izany. Ny Andriamanitra torintsika eto dia ilay Andriamanitra nametraka hatramin'ny voalohany hoe aza hovaina, aza ampiana, aza nesorana. Dia io Andriamanitra io toriko aminao isan'andro isan'andro eto. Fa misy ilay Andriamanitra hafahafa toana afaka manova novaina daholo izay zavatra ambany tenenina. Aza hohaninareo reto biby reto, fa reto hohaninareo. Toy ny olona tsy misy an'izany.
tsy ny teny an'izany. Misy andriamanitra anankiray izay andriamanitra misalasala be mihitsy tompon'ny olona zao andriamanitra tsy mitana ny teny andriamanitra tsy mahalemilemy satria le ray izay ny teny hoe reto aza hoanina dia tenen'ny olona hoe tonga ny zanany ny teny hoe hoanina am'izay reto. Zany ray izany ry zavana ray ndray ray foana ary Jehovah-Andriamanitra Jesosy nakatoan'Andriamanitra ary Jesosy tena toteny tamin'Andriamanitra ary Jesosy tena amin'ny mahazanaka azy dia zanaka tokoa izy. Dia za zao miteny atao tokantranoko ohatra hoe izao arakizy eto no fitoeran'reto lakile reto ohatra. Nareo tokantrano misy zany fitoeran'ny lakile rehetra dia eto ohatra. Toy izy ilay zanako anankiray faralahiny tsy marina zany andady zany reto eto ny fitoerana mety amin'ny lakile io. Misy zaza endroko zany nefa Jesosy nge zaza endry. Ozy ny olona hoe fampitehan'i Jesosy zany. Zaza teren'Andriamanitra zany ny amin'ny resaka biby maloto, ny amin'ny resaka sabata. Tsy riavana. Jesosy tsy nandrava izay ny teren'Andriamanitra zany. Mandrakizay. Fa ny zaza maditra moa dia zaza maditra foana dia nanohatra ny avo indrindra foana dia ny ampahorin'ny olo-mason'Andriamanitra. Ampahorin'ny olo-masony avo indrindra foana dia hitady hanova amin'ny fotoana sy ny lalàna. Fotoana dia ngeza be io ny sabata ovaina lahady, ny sabata ho akisaka lahady. Zany ny mpanohatra ny avo indrindra. Dia ny lalàna ihany koa dia tetavy hodikaina, hovoana sy ny sisa. Tena zao nge izy ranabavy rosinina ny zavatra anankiray rehefa tiana dia davana zavatra namarinana an'iny. Zany efa miteny anareo ny fitandremana ny andro sabata dia mitondra amin'ireto zavatra sitrapon'Andriamanitra maro be reto. Tandro andro sabata ny olona ray dia mahafantatra fa tokony hisaro-dony vehivavy rehefa maminany, dia mahafantatra fa reto biby maloto tsy nasian'Andriamanitra hoanina. Izao dia fitafy na fahamasinana tokony hanam-pahamasinana na anatiny na ivelany. Dia ny fivavahana amin'ny andro lahady indray dia manaraka eo daholo amin'izay hoan'ny daholo izay tianareo hoanina na dia ny tenin'Andriamanitra fa mampaloto antsika. Dia rehefa mivavaka lahady ianao dia libra be hoanina daholo izay tianao hoanina. Tsy mbola nahita ianao olona mitandrina andro sabata kristianina fa tsy miresaka hoe jodaisma sy ny rehetrarehetra ireny ka manao louange ny ambony altara dia manao siklo ny vehivavy na lehilahy koa ary mbola tsy nahita an'izany ianao. Ary enjehan'ny olona foana ny olona mivavaka andro sabata lava zipo mirozaroza iny mirazorazo ny zipony dia miaraka daholo ireo. Dia ahoana moa ry havana ny nahatonga an'izany hoe Andriamanitra dia anankiray mitovy daholo. Fa Andriamanitra tsy mankasitraka an'izany. Na inona tenenareo za misy olona miteny voaingana na iny olona mpiaraka amintsika eto miaraka isan'andro eny teo paster mihaino isan'andro eto izy. Fa izay ny teneny aminareo any ambadibadika any tsy marina ny teneniko Andriamanitra tsy mijery an'izany resaka fitafy zany. Tena mijery Andriamanitra ry havana. Ka moa Andriamanitra teny aminao foana hoe izao ny didina akanjonareo dia tia ny refiny. Fa fahamasinana izany jerena tarafiny eny aminao. Pisorina aza ry havana manao akanjo lava ao amin'ny Baiboly. Ahoana ny asa in'ny olona? Raha ireo vehivavy mandeha mivavaka rehefa lahady dia manao mini-jupe. Any amin'ny fivavahana lahady daholo no afaka hitan'izany. Dia miara-tsiny aminareo za fa nitsahatra Andriamanitra tamin'ny andro sabata dia nanarika teo Andriamanitra.
dia rehefa Andriamanitra manatrika eo dia manatrika eo ny voninahiny a, manatrika eo ny fahamasinany a, manatrika eo ny fahamarinany, dia mazava ho azy lazany ny endrika rehetra hitanao. Nareo miseho anareo sy ny sisa sy ny sisa, tsy hoe miseho fa manaraka an'Andriamanitra dia miezaka mifanina fifandraisana amin'Andriamanitra, dia izay tian'Andriamanitra dia atao, satria izay no mahatonga an'Andriamanitra hanatrika. Alleluia. Dia tena aminao ary avana malala manao hoe tsy resaka andro fa tena tantaram-pitiavana, tena tantaram-pitiavana. Mahafinaritra be io resaka andro sabata io. Eo ianao tena renao mihitsy hoe mandohalika ianao, renao mihitsy hoe misy miaino ianao. Za rehefa taloha za aloha dia tsoriko anao matoa eto dia mitory anareo ho an'izao dia satria nahasoa ny fiainako. Araka teo taminay hatrany amin'ny razambe anefa afaka lahady izay. Ny dadabeako evangelista voalohany teo amin'ny tany ambanivohitra eto aorian'ny Anglisy, afaka lahady dia afaka lahady daholo mandraky tiandroany ny fianakaviany iray manontolo, tsy misy amin'ny fianakaviany mivady mivavaka amin'ny sabaty izany. Misy ihany angamba ny ray na roa manao an'ilay mahatsaka araka ny teny lalatojo. Fa ny tiako lazaina anao hoe te hiavaka ve izay mivavaka amin'ny sabaty? Tsy te hiavaka izay. Fa nanandrana izay dia nizaha dia nahita fa tena tsara Jehovah. Ary tsapanay fa mampalahon'Andriamanitra ny lalànany ovaina. Isaia 40:20 maraparana antsika azy. Etika tenenao hoe mahafinaritra angeravana ity andro sabata ity. Ary manonteny anao mihitsy hoe amin'ny sabata mba mitenena hoe mangata. Mitenao fotsiny hoe andramo fotsiny amin'ny sabata zao, mandefa mesazy amiko ianao dia ampidiriko anaty groupe anaovana aminao commencement aminay. Dia ho hitanao hanomboka hiainan'izany ianao hoe manomboka maraina am-parivan'ny andro. Fa reo ny ankizy ireo manomboka maraina izay amin'ny folo sasany manao zoom mivavaka. Misy fotoana hatramin'ny 9 alina mbola tena hoe tena ezahana tapahana fotsiny. Fa mahafinaritra izany hoe fanatrehan'Andriamanitra eo amin'ny tontolon'Andriamanitra. Isaia 40:20 andininy 17 vakiko aminao androany. Ny tombontsoa izay angatahako anasako anao mba ho andramanao. Isaia 40:20 andininy 17. Raha miaro ny tongotra amin'ny sabaty ianao ka tsy manao izay tianao amin'ny androko masina ary manao ny sabata hoe fahafinaretana ary ninoa masin'i Jehovah hoe mendrika ho hajaina ka manome voninahitra azy ary tsy mandeha amin'ny lalanao na manao izay tianao na miteniteny foana, andininy 17, dia iravoravo amin'ny Jehovah ianao ary asandatra ho any amin'ny avoana ny tany ianao ary ho vahanako amin'ny lovan'ny Jakoba rainao mpambavan'i Jehovah no efa niteny. Raha ianao zany amin'ny sabata zao hiaro ny tongotra ao, tsy handeha ho aiza ianao, tsy handeha hanitsaka ny tany jaintilitsaka koa ianao, tsy handeha hanitsaka tany-pahotana any ianao, tsy handoto ny tongotra ao ianao, miaro ny tongotra ao tsy ho voapetipetina ary tsy manao izay tianao. Tena izao tsy ho ela misy fianakaviana atao mariazy fa fianakaviana efa tsy malala fa izay rehefa sabata atao trano izay na any am-piangonana manao fotoam-bavaka, tsy manao adidy fa manao fotoam-bavaka. Satria maninona? Ary tena fahafinaretana ilay izy manao an'io sabata ho fahafinaretana satria izay te hiravoravo amin'ny Jehovah ary mamparavoravy ry havana. Mahavariana fa misy fotoana rehefa mandeha fetina ohatr'izany verina avany ianao reraka. Fa avy manao sabaty izany ry havana tontolon'ny andro ianao mivavaka miberin'Andriamanitra minjakinjaka fa tsy reraka izany ianao sabata. Ny tena marina nomena hery nahazo hery.
dia asandratra amin'ny avona amin'ny tany ianao dia ho fahanako amin'ny lovan'i Jakoba rainao. Amahanan'Andriamanitra misy soa, tena voky soa, tsy voky soa fa tena voky fahasoavana isika rehefa anatin'izany mitandrina izany andro sabata izany ry havana malama, satria mamangy antsika Andriamanitra, manavoany herintsika Andriamanitra, ary io andro fahafito io dia nataon'Andriamanitra mihitsy satria fantany fa eo ny limitintsika. Alleloia. Reraka tsika tonga ny andro fahaenina, tonga ny andro fahafito izy Andriamanitra mitsara, dia tsy asa zany mitsara fotsiny. Fa zay havana malatra amin'ny tsarana andro sabata tsy ny nahandro zany zay hoe hay dia andro sabotsy hoe dia tsy mandeha tady vola, mihoatra noho ny vola ny azo. Dia ny famangin'Andriamanitra ny hery ara-panahy izay entina hiatrika ny tontolo herinandro vaovao. Ary tsy vitan'izany anomanana ny any an-dany. Tadinao fa any an-dany tsika mbola mitandrina andro sabata, tsy andro lahadiny ihany fa mbola misy dia misy ny andro sabata rehefa any an-danitra any. Profo fa tena zava-dehibe teo amin'Andriamanitra izany andro sabata izany. Hotahiny tompony antsika mianakavy, za manokana ry havana tenanao hoe ny fahasoavana rehetra iainako tao anatin'izay 20 taona izay dia azoko tao anatin'izany natolo-tsaina hiatrehako ny herinandro. Izy hoe tretinareo tamin'ny sabata zao ny fady anina, fa tenenako anareo ny zavatra manangatahany mivady tamin'iny, fa tamin'ny talata teo dia mivaly sady ilay vavaka. Ndiko lazany hoe atao amin'ny andro sabata io niavaka tandro lahady foana nge zareo avana tamin'izany fa bokany trosy mivavaka fatorany fahotany. Fa rehefa nivadika ny fotoana dia nitarihan'Andriamanitra anatin'izao tantaram-pitiavana mahafinaritra izao dia niova ny fiainana, ny tsara ny fiainana, mitombo ny ara-panahy, ny bolangana koa ny ara-nofo. Satria nahoana raha manao ny sabata ho fahafinaretana antsika ho ny ten'Andriamanitra dia iravoravo amin'i Jehovah dia asandrany amin'ny avona amin'ny tany avo dia ho fahanany ihany koa ny lovan'i Jakoba. Inona moa ny lovan'i Jakoba? Harena sy voninahitra. Dia ho hitanao zany hoe akaikin'Andriamanitra tsy manana zava-mahory ampy ny zavatra rehetra, ampy ny fahasoavana. Hotahiny tompony antsika mianakavy, reo ankizy rehetra hitanareo isika rehetra dia tsisy nahalan'izany taloha, fa rehefa nitoriana kosa tsika dia nanandrana dia nahita ankehitriny. Zany mampahay anareo ary manasa anareo hoe andramoka izao fa tsara jeo, andramoka izao, aza maika ny anda, aza tonga dia fandavana aloha ny ataonao, fa zao fotsiny teneny dia mba hanandrana Jesosy dia hitako azy zany. Alleluia. Dia tonga avy amin'ny sabata miaraka aminay raisina hiantanandroa ianao. Hotahiny tompony antsika mianakavy io ry havana ny tena andro. Ary nisy fotoantsika indray sabata izay tamin'ny 2020 dia nanao toriteny fa rezeva teto na ianao an'izay, fa tena marika mihitsy io, tena marika, tena sy tombo kase mihitsy io ry havana manala. Ny andro lahady dia marika ary ny andro sabata dia tombo kase. Haintsika tsara ny eran'erana entran'izany hoe tombo kase sy ny marika izany. Ka za mitenanao hoe raha mbola mivavaka lahady ianao amin'izao fotoana izao mianao ty fandarany ty dia mitenanao ampitiavana ahako, andramo ka izao fa tsara jeo, andramo ka izao fa tsara jeo. Amin'ny zoma alina ianareo izay maniry tadidio ty toriteny androany ty, amin'ny zoma alina dia mandefa 5 ampo nareo za hoe mba te haritany pasabata aminareo rahalarato. Misy ankizy eo amin'ny 10 zay miara-mitandrina sabata ato anaty Zoom dia ho hitanao hoe andramo fotsiny aloha dia izaho. Fa za matoky sy fa tsy ho diso fanantenana ianao dia ho tsapanao zany hoe vavaka ianao, misy fanahan'Andriamanitra mamangy, misy fanatrehan'Andriamanitra tsy lavitrinao fa eo anilanao. Dia ho hitanao zany irana ataonao hatramin'izay tsy natetranao fa ataonao izy ankehitriny ao anaty
ninao fitandrimanao zavata mahatoritory fo anao de tsy hay azabaina le izy fa derenao fotsiny misy andriamanitra mamangy misy andriamanitra manatanteraka ny teniny ary misy andriamanitra manamafy fa ity famantarana amiko sy aminy de eo aminy a alleloia de eo akaikiny a de hikasikazy a hotany tompany tsika mianakavy a de mahereza daholo fa zay no apatra nyletina tamitsika teto androany tsy alahady a ny sabata fa sabotsy a ny sabatan'i Jehova tontolo ny androtsika mitsahatra ary raha mitsahatra ianao a hoe no ny amin'ny sabata no ny amin'andriamanitra ny tsaranao de atao fa tsy ahatra zany ianao hotahiny tompany tsika rehetra meno finaritra de vavatsika aoriana dira ity tahiny Jesosy daholo
Alleluia. Raha antsika vavaka izany toriteny izany ry havana malala. Zareo fa tonga nikasika anao teto indray Andriamanitra androany. Ary tiany mba horenao izany satria tiany ianao mba hahita amin'izay an'ilay fahasoavana ry havana. Tiany ianao mba hahita amin'izay mba tsy ho very maina fotsiny ny asa fanompoana izay ataonao. Fa tena tiany hafantatra ny marina ianao ary tena tiany ianao ahita sy akamamy izany fiarahana amin'Andriamanitra izany. Dia ampahairanao manao hoe tsy hoe ny andro alady nefa nataon'ny olona hatramin'izay dia izay ny marina ry havana. Efa taloha lavitra talohany izany nefa nanafatra Andriamanitra ny amin'ny tokony hanatsantsika ny andro sabata. Raha mahatsapa tokoa ianao fa an'Andriamanitra dia inona sisa no andrasanao ary. Andaontsika ry havana manaraka andao hitandrina ny andro sabata ny Jehovatsika. Fa teneko anao ry havana fa rehefa amin'ny andro sabata na dia nivavaka ao fehezanteny iray raha tsy misy latsaka intsony ao amin'Andriamanitra. Fa voaray antsoratry ny anjely izany ary tsy mba hisy ho very maina na dia iray. Manasanao ahako aok'izay ny ady hevitra fa andramo fotsiny raha miaraka aminay eto ianao. Andramo fotsiny fa eto dia tsy mba misy an'izany hoe vola aloha ka andoha vola ho very vola aloha ianao vao anandrana. Fa tsy misy ninona fa tiantoka ho anao eto fa ny manandrana fotsiny ny ataonao. Ary rehefa manandrana ianao dia matoky sy mino aho fa raha olona nofidian'Andriamanitra ianao dia ho ampahitany ianao ny marina dia tsy mba ho ataony diso fanantenana ianao. Saotra Jesosy malala dia eranao izay mankalaza anao izay ary manome voninahitra ny anaranao. Mangataka Jesosy amin'ity androany ity, mangataka izay Jehovahandriamanitra hoe tafio ny herinao reto mpanomponao tsirairay avy. Mbola misy ny misalasala Jesosy. Mbola misy ny misalasala sy tsy resy lahatra Jesosy. Amangy azy ireo amin'ny indra fonao lehibe ianao Andriamanitra. Dia tario amin'ny lalamarina, tario amin'ny fahamarinana izy ireo izay mbola tsy resy lahatra eto. Saotra Jesosy. Voninahitra dia atolotra ianao dia erany aja ny saotra tsy totosa izao fotoana izao raha tsy teo ianao sy ny fanatrehanao Jehovahandriamanitra ka hisaorana ny anaranao lehibe izany. Fa indrindra tokantrano isam-batan'olona mba ho resy lahatra ny amin'izany teny izay namavy teto izany. Dia volosy ny Satana kosa faritra amin'ny ranao tsy afaka hitsaingoka na dia litera ray aza tao anatin'izany toriteny izany. Tsisy ho very izany fa avy zato eny indray ny vokatra izany ny mponiny reto olona rehetra izay namafazana izany teny izany. Ianaranao Jesosy. Amen. Ivavakantsika ravana malala amin'izao fotoana izao ny firenena dia mampandrosotsika nanabavintsika Suzelle hivavaka ho an'ny firenena. Tany tompo raha nabavy Suzelle anao ny fitenenana. Tompo pastera dia tany mitotontsika rehetra. Mbola hivavaka atsika. Mbola misaotra anao izay ry Andriamanitra ray tsara indrindra. Makasitraka anao izay Jehovahandriamanitra satria mbola nomenao indray izao fotoana izao izay Jesosy.
mbola ahafahanay mihaino an'izany teninao zany, mbola ahafahanay miantso anao, mbola ahafahanay miteranao Jesosy androany. Misaotra betsaka anao zay Jesosy satria mbola tanteraka soamatsara ndray izao fotoanan'io zao Jesosy malalo, dia no fitiavanao anay izany. Misaotra Jesosy ny amin'ny tantananao, ny fiombinanao, ny connexion, ny telefona rehetra sy fitaovana rehetra izay nampiasaina aketo Jesosy. Misaotra Jesosy malalo satria tena tantananao tokoa ny fotoana rehetra androany, ka tanteraka soamatsara indray izany rehetrarehetra izany. Androany zay Jesosy dia misaotra ny amin'ny teninao izay voatory teto androany Jesosy malalo. Misaotra satria tena hoe mamy loatra izany teninao izany Jesosy. Androany zay dia mbola ampianarinao indray Jesosy malalo, mbola ankatony didinao Jesosy malalo satria te hanana fiainana milamina tokoa izahay. Misaotra satria tsy nafehinao anay izany zavatra ahafahanay mahita ny fahatsarahanao izany Jesosy malalo tany amin'ny tokony hitandremanay mididinao izany. Jesosy malalo, anisan'izany ny didy faefatra izay nampitondranao ny mpanomponao androany Jesosy malalo, dia ny tokony hanajanay ny andro sabata Jesosy. Tena didy lehibe aminao tokoa izany didy izany Jesosy satria anisany famantarana izay ho aminao so aminay Jesosy malalo. Anisany tena fototra tena hitahinao anay tokoa Jesosy ny fanajanay an'izany andro sabata izany Jesosy malalo. Mety misy koa Jesosy ny mbola misalasala sy mametraka ady hevitra amin'izany androany. Fa androany dia angatanay manokana ny fanainao masina Jesosy mba tena hoe hiasa ao anatin'ireo izay mbola manana fisalasalana Jesosy, andresy lahatra an'izy ireo Jesosy mba hitandrina an'izany didinao izany, mba hanaraka an'izany didinao izany, mba hitandrina izany sabata masinao izany Jehovah-Andriamanitra. Dia misaotra ny amin'ny teny Jesosy malalo. Dia androany zay Jesosy dia mangataka anao koa mba andefa ny fanainao masina Jesosy, ka hitahiry izany teny izany any anatin'ny fonay tsirairay avy izay nihaino an'izany teny izany. Aokane Jesosy mba tsisy latsaka izay litera rehetra eny misofonay teto Jesosy, fa tena hoe amoa zato eny, arivo eny any anatin'ny fonay tsirairay avy izay nandre sy nihaino an'izany teny izany. Dia mankasitraka anao zay Jesosy malalo ny amin'izany teny izany. Androany dia tonga indray ny fotoana hitondrany ambavaka ny firenenay Jesosy. Tsy miafina aminao ny firenenay Jesosy, fa tena tafalatsaka ao anatin'ny fahantrahana lala dia lala tokoa izany firenenay izany Jesosy malalo. Androany zay dia mifona ho an'ny firenenay Jesosy, mifona ho an'ny malagasy rehetra tsirairay avy Jesosy malalo tsara anaka. Mamindrafo aminay tsirairay avy ianao, mamelany helikay tsirairay avy ianao Jesosy malalo. Androany zay Jesosy dia mangataka manokana indrindra ireo mpitondra fivavahana tsirairay avy Jesosy, mba tena ho resy lahatra ny amin'ny mba hanaraka ny didinao tokoa, mba tena hoe ho resy lahatra ny amin'ny fitandremana izany fahamasinanao sy fahamarinanao izany Jesosy malalo. Satria izany rery ihany Jesosy ny ahafahanay miala amin'ny fahantrana Jesosy, ahafahanay mahita ny famindramponao, ahafahanay mahazo ny fahasoavanao. Dia izany fitandremanay mididinao izany. Dia mangataka aminao zay Jesosy, averenao aminao ny malagasy rehetra, atao mahita ny fahasoavanao ny malagasy tsirairay avy Jesosy malalo. Averenao aminao ireo izay mpitondra fivavahana izay efa nofidianao Jesosy, kanefa miala tao anatin'izany fahamarinana izany. Dia angatanay fanainao masina mba tena hoe hitady-dalana an'izy ireo, amerina an'izy ireo indray Jesosy amin'ny fahamarinanao sy ny fahamasinanao Jesosy malalo. Dia ho an'ireo izay mbola tsy resy lahatra ny amin'izany Jesosy, dia angatanay fanainao masina mba andresy lahatra an'izy ireo tsirairay avy, hitady-dalana an'izy ireo tsirairay avy Jesosy, mba hitondra an'ireo vakaka ao amin'izy ireo
mba mitarika an'izy ireo anatin'ny fahamarinana marina tokoa Jesosy malala. Dia misaotra Jesosy raha mbola afaka nanandratra izany vavaka izany teto anatrehanao izahay. Dia androany izay Jesosy malalo, raha hisaraka eto izahay, dia angatany amin'ny fanatrehanao mba tena hoe hanatrika anay tsirairay avy any amin'izay misy anay ihany Jesosy malalo. Ataovy mba manana anjara amin'izany fahasoavanao izany izay tsirairay avy izay nanatrika izany fotoana izany androany Jesosy malalo. Aiza atao misy very anjara izay Jesosy malalo, na dia iray aza, fa ataovy mahita ny fahatsaranao eo amin'ny fiainanay Jesosy aho. Dia raha tory izay mpiala ity dia angatany any anjelinao mba tena hoe hiary sy tompo manodidina anay Jesosy malalo. Aoka ny ireo izay efa mifoko Jesosy dia tena hoe ny anjelinao nitady-dalana sy omba ny tontolo andron'izy ireo Jesosy aho. Dia misaotra betsaka ny amin'ny fitiavanao anay. Niteranaza voninahitra dia tolotra anao rery amin'ny mandrapizaray io. Alleluia. Amen. Alleluia. Mankasitraka indrindra ny nanavavitsika Suzelle tsika ato anatin'izay vavaka firenena mahafinaritra be izay mamy a. Andriamanitra manankirepasoavina ny amalo fitianao nanavavy Suzelle dia ho tahin'ny tompo ianao a tokava amin'ny ambony indrindra. Mankasitraka na fandraisana anjara misaotra antsika rehetra ihany koa tonga teto androany araka taminay matoka avavoarainao ny afatra androany raha mbola soka aminao lanitra Jesosy dia eo anetoletsika raha-pitso alina tahaka izao androany moa tsika natao anatin'ny takarivo mahafinaritra dia sady nirabandranabavibeta fa roa taona androany ny batisan-dranabavibeta isaorana an'Andriamanitra mbola io izy a miaraka amintsika eto ary izy misy moa nitarika fotoana androany tanaty takarivo mahafinaritra. Dia samita iny tompontsika rehetra ary ny fiarahantsika ny tapitra fa ny fiarahanao amin'ny Akiradio mbola mitio foana akiradio.radio 12345 arobase azonge radio.radio12345.com radio.radio12345.com afahanao mihaino ny onjapeo Akiradio mandeha isan'andro san'andro andro aman'alina anara-fahanginana anao ampitombo anao miara-panahinao. Samita iny tompontsika rehetra raha pitso ilayntsika meona mahereza daholo tompoko.